Vavaon'ny finoana indray kosa dia tafatsangana fomba ofisialy ankehitriny ny fikambanan'ny Mpino Silamo Sunnite ny tafa tamin'ny mpampalala vaovao izy ireo ny tolakandro teo ary nitondra ny tsara ho fantatra manodidina izay. Tafapetraka ny maraina teo teny amin'ny ministeran'ny Atany ny atota taratasy nangatahany fanjakana ametrahana ny communauté musulmane sunnite na ny fikambanan'ny Mpino Silamo Sunnite eto Madagasikara amin'ny fomba ara-dalàna. Ho an'ny filohan'ny fikambanan'ny Mpino Silamo Sunnite eto Madagasikara dia zava-dehibe ny fijoroana ara-dalàna satria ahafahan'izy ireo miara-miasa akaiky amin'ny fanjakana sy manampy amin'ny lafiny rehetra. Mino ny tenako fa misy impact zany ny fitsanganan'izao communauté musulmane izao satria voalohany indrindra manara-dalàna, faharoa manaraka an'izay iara-iasa amin'ny fanjakana zany hoe mihizaka zany mba hijery ireo vahaolana izay mety hoentiny amin'izay raharam-pirenena mety miseho eto amin'ny firenena. Manaraka an'izay inona ny mahasamihafa anay amin'ireo communauté musulmane hafa tsy misy ny mahasamihafa anay fa ity communauté musulmane sunnite ity zany natao ampitambatra an'ireo fikambanana islamo rehetrarehetra izay misy eto Madagasikara fa tsy amitsaratsara. Ary izany communauté musulmane sunnite zany dia misokatra varavarana amin'ny fiara-miasa amin'ny rehetrarehetra. Nanao ny fahavononany andre anjara amin'ny fampiavana-pirenena izy ireo. Tsy voatery miditra amin'ny filakevitry ny fampiavana-pirenena vao afaka manatanteraka izany raha ny voalazan'izy ireo. Tetikasa maro no vinavinan'ny communauté musulmane sunnite ho tanterahana eto Madagasikara raha ny fanazavana ny oety ny profesora Rabesa Zafera Antoine. Manam-pikasana izahay miaraka voakarana saminay na an'velany tanterana hanangana asitrako ny tompo université anankiray eto Madagasikara izay université privé io ary mampianatra ny zavatra rehetra ampianarina ny université mpanjakana fa kosa natsangana no miezaka fanampiana finiavana amin'ny Mpino Silamo eto Madagasikara sy amin'ny velany. Ao anatin'izay zany koa ny heverinay tokony mba ihonjika izahay amin'ny fampianarana asa ho an'ny tanora malagasy ka mieritreritra ny tanteraka izany mba hanao formation technique sy professionnelle manokana ho an'ny tanora malagasy. Mazava ho azy fa tsy misy fampianarana mifanipaka na mifangarika ny misy eto amin'ny tany sy amin'ny fanjakana fa programme am-panjakana io fa lycée privé na institut privé ohatra hitatsika eto Madagasikara ny fomba hafa ary diplôme dia diplôme am-panjakana raha nahazo ny agrément avy amin'ny ministère piray ary ny arasany amin'izany dia mbolavola tanora na amin'ny université privé io na amin'ny institut formation technique et professionnelle mba ampimbola ihany araka tolazy amin'ny président teo ny ho avy ny tanora malagasy. Amin'ny sera sosialy dia minaviny zahay fa mba tsara angamba ny matombo fotoana mba hisy klinika manokana privé io fa ho an'ny finoana silamo sanatriavana tsy hoe Mpino Silamo ihany mitsabonao ohatran'ireo université sy institut atsangana eo fa ho an'ny malagasy rehetra fa ny mamorona azy kosa ny tantanao ny fangarana azy antsikorena amin'ny lafiny rehetra dia zahay Mpino Silamo manao azy miaraka amin'ny namana na itotoerana any velany. Eo amin'ny lahatan'ny ekonomia no siko teny farany dia manam-pikasana izay hanetana hiantso na Mpino Silamo na tsy Mpino Silamo fa maromaro izy tetikasa manokana mikasika ny fambolena, fiompiana, momba ny varotra ena dia momba ny indostria, momba ny jomo, momba ny fizahan-tany, momba ny tontolo iainana, momba ny microfinance, zay zavatra rehetra ka mifandraika amin'ny ekonomia ka tsy mifanipaka amin'ny Mpino Silamo ny Mpino Silamo. Amin'izao dia mahatratra 4 tapitrisa ny Mpino Silamo manerana ny nosy ary mahery ny arivo ny moské eto Madagasikara. Mikasika ny fanorenana moské 704 izay niteraka resabe dia nanambara ny filohan'ny fivondronam-ben'ny Mpino Silamo Sunnite fa tsy faritana mialoha ny tetikasa fananganana moské fa arakaraky ny filana izany.
Nilaza moa izy ireo fa tsy manery olona hiditra amin'ny finoana silamo sunita fa safidy izany. Dia ny vaovaon'ny foniny ihany koa tompo lasy topoko vavy no anakatonatsika indray pejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity takarivan'ny talata ity manome fotoananao indray izay amin'ny andro manaraka veloma tompoko.